Jesosy zany hatramin'ny namakitsika ny evanjeliny Masindamarka tamin'ny toko voalohany rehefa niditra tamin'ity vanim-potoana mandavataona ity isika dia hifarana zao ny karemy tonga ao amin'ny toko 9 dia ao anatin'izay rehetraizay Jesosy tsy milaza mivatana mihitsy hoe aho zanak'Andriamanitra, irak'Andriamanitra, fa ny zavatra ampianariny ny zavatra ataony rehetrarehetra ho an'izay manana maso mandinika dia mahalala ary tokony hahalala hoe izy no ilay irak'Andriamanitra, ilay Kristy. Tamin'ny vanim-potoana ny fiaviana dia be deaibe ny fampanantenan'Andriamanitra le hoe ny tenako misy ho avy ny olona, dia be deaibe moa ny famantarana tamin'izany hoe hiasanasana ny mona, hahaiteny ny marenina handre tany amin'ny fiaviana zay mbola tsy teraka i Kristy dia fanampanantena zany Andriamanitra hoe rehefa tonga aho na handefa le irako ho tonga dia ny mandrinika handeha normal, ny zamba hahiratra, ny mogna hiteny ary ny marainina handrea, ny maty hitsangana. Ary misy aza lazany hoe hanomana sakafo sy fanasana lehibe amin'ity tendrombohitra ty hagnome sakafo ny vahoakako. Tamin'izay moa lazainy hoe amin'ny hena matavy, divaelany otrehana sy vary be menaka. Dia rehefa tonga zany Jesosy nanomboka nitory-tena izy dia hitan'ny olona tsy kelikely na ny apôstôly aza hitany tanteraka rehefa mpanantenanareo, dia ireny fahagagany reny no milaza fa tena Andriamanitra tokoa no mamangy ny olony. Zay manko zany ny zava-dehibe Andriamanitra hita hoe tena mamonjy ny olona amin'ny asa taony. Dia sika mpino ihany koa eo amin'ny fiainantsika zany na dia tsy hita manetriketrika azy izy fa jerevana masom-pinoana le zava-mitranga dia tokony ho afaka hiteny hoe efa namangy ny olony tokoa Andriamanitra satria dia ianao no manova n'ireny karazana fahagagana voalazan'ny evanjely reny satria mety hoe tsy olona rangasofiny alasa kely sofiny no hitanao ankehitriny fa amin'ny endrika hafa le fahagagana hoe eo Andriamanitra. Fa reo olona nadidina Jesosy na ny farisianina dia tsy nino na dia nahita fahagagana azy voahenontsika votsy ela mangataka famantarana ireo farisianina reo ny ady hevitra tamin'i Jesosy koviana no mandra-pahoviana ianao no hampisalasalanay fa anao fahagagana avy any an-danitra ngay tonga dia hinoanay fagnao no ny rahin'Andriamanitra. Fa i Jesosy nanta hoe tsy mila magnome fahagagana aho fa rehetra nareo tsara fo re misokatra tsara ny masom-panahinareo tokony ho fantatrareo firy zay boka sitran'izay efa be ny moagna, efa misy maty natsangako dia nahoany anareo ny tsy mino. Nandasy hanome famantarany Jesosy satria ansaikita zany fomba fihevitra zany hoe mangataka zavatra tena extraordinaire fahagagana dia tena hoe viaby anareo rehetra zay mangisikeby sy mety miteraka fa fofofo tonga dia be voka ansaikita zany. Dia izay Jesosy manao fahagagana tahaka izany. Ary tandremo koa isika anoatra amin'ny farisianina olona tsy mino zany mangataka fahagagana zany, mangataka miracle zany fa ny fahagagana dia efa be asehon'Andriamanitra fa ny fonao indraindray no mafo, ny sainao ny donto dia tsy mahay mahita ireo fahagagana be deaibe ataon'Andriamanitra. Mpaminany lehibe no miseho eto anivontsika mamangy ny vahoakany tokoa Andriamanitra amin'ireo zavatra be deaibe ireo. Zay zany anankiray. Ny farisianina tsy nino na dia efa nahita fahagagana azy dia izay no nahatonga Jesosy zany aloha mampitandrina ny apôstôly hoe tandreminareo ny lalivain'ny farisianina le hoe na dia hoe mpivavaka zao azy dia miandry zavatra mampitolagaga voahino, miandry spectacle voahino fa tsy mahay mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny andavanandro. Lalivain'ny farisianina zany ny atao hoe lalivay amin'ny teny grika moa ny anoratany azy eo amin'ny baiboly ataony hoe zime, azontsika le teny hoe azim. Rehefa misy hoe any teny anankiray any aloha dia izay ny atao hoe préfixe milaza hoe tsy misy zany zay azim, azime tsy misy lalivay. Ka ny lalivay io dia fantatsika tsara ny fiasany hoe zavatra kely izy kanefa mafy dia mafy ny fiasany. Koba ray fisaohana azy eo mpivarotra le tonga dia ray saosy atao sy tratra ny levure marina sady iso. Ka io sy finoana io na dia misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra aza fa ngao sy mino dia zavatra kely ao anatin'ny eritreritra ao no miteny hoe dia tena izy ve io marina ve fa dia mba hitan'Andriamanitra
izay ny lalivay zay sy finoana zavatra kely eo amponao zay, misy fisalasalana kely, misy fahatokisana kely, tandremo zay lalivay zay le lalivay, rehetra hoe lalivay ny farisiana sy finoana, na de misy fahagagana, na sy fahagagana miatra amin'ny fiainanao ane, fa fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny olona, ny tahiny olona, ny tsofan'ny rano fiainan'olona. Vao mainka moa reo fizoroana vavolombelona hoe ny olo-masina ny tantanan'Andriamanitra, de nahoana ny mbola sy mino, nefa de mahita mandre tantara. Na sapanao amin'ny tenanao aza fa ianao mieritreritra fa raha hidiny fa hitanao hoe reto olona iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra efa fahagagana zany, de tokony mino fa zay fisalasalana zay no lalivain'ny farisianina. De mampitandrina koa izy hoe tandremo ry mpianatro ry mpanaradiay ny lalivain'ny Herôda. Inona ndray ny lalivain'ny Herôda? Inona ny zavatra mety hoe zavatra kely le izy, fa ohatra ny toetran'ny Herôda mety hanimbatsika satria tsy finoana ihany ny resaka eto. Any amin'ny toko fahenina vao nivakitsika i Herôda, io Herôda io de ny nahatonga azy naman'ny Joany Batista de satria i Joany Batista mahazaka olona be dia be, ka re mikitikitika an'io Joany Batista io izy dia sy ho toteny aman'olona, de miozongozona ny fahefany, de naraka raha ny ambokony tainy Joany Batista mody dokafany. Rehefa miteny Joany Batista de misy zavatra tena mody arahany, nefa kazikazy politika nanaovany an'izay, fa ny fony sy mino velivelo ny zavatra toriany Joany Batista le hoe mibebagna reo, izay any naza magnarareo pahefana sy ny sisa, tena be ny zavatra ampianarin'ny Joany Batista, fa samiditra ao ampondray ny lesa fa ny zavatra ivelany. Izay ny atao hoe lalivain'ny Herôda, zany hoe maheno hafatry ny evanjely ianao, misakaiza amin'olon'Andriamanitra ianao, de eto velany ianao de makafa mahafinaritra ny toritenin'ny Peranona, mahafinaritra ny toritenin'ny Mopera ato amin'ny radio ato, eo velany zay le manao révérend Perambava fa manao ray loha ao-po, lalivain'ny Herôda zany hoe aoka sy izanona ho zavatra ivelambelany tahaka ny hoe Herôda sy Joany Batista tamin'ny fifandraisany, no ifandraisantsika koa mihafatra Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra na ireo izay mitory azy, fa misy faharesen-dahatra. Satria ny zavatra nisany nitenen'ny Jesosy any Joany Batista de hoe tsy afaka manambady ny vadiny rahalahinao ianao, fa Herôda nanao hoe tsy aminao moa ny toerana zao zany hoe sy lasaka ao-po le hafatra, fa eto velany de ohatra hoe tsara fifandraisana amin'le olona. Izay mety hahazo atsika kristianina ary ireo lalivay anankiroa reo, zany hoe zavatra kely zany toetra zany kanefa manimba zavatra, izay hoe eto ivelany fotsiny ianao ny ohatra ny hoe mpivavaka, fa ao am-ponao nul sisy ninninina, sisy faharesen-dahatra, fa finoana ivelambelany. Hatrany amin'ny testamenta taloha de efa nisan'ny kian'ny mpaminany le antsoina hoe fiasaram-belatsia ara-pivavahana, ty fireneny ty manaza moly ny fanofony lavitrahy, de zay zany no izy, ka esory ireo lalivay ireo, raha fitinina le hoe lalivay de hoe ny fiasaram-belatsia. Nahoana moa isika amin'ny liturgia katolika de hoe ny eukaristia de tsy azo atao biskia na mofo galety na zavatra hafa na ramanonaka na mofo sira, inona ny tianareo sa le mofo oatra brasele sairaigny no atao eto hoe raisiko hany, fa mofo madio sy misy lalivay. Zay ny lalivay fahotana ny mahalalivay azy le vure, satria ny kristianina efa mitombo de mba koba kely no amboarin'ny benedictine tonga de apy isika ny FCM vao mividy amintsika koa azy, de mba am'izay mba matombo sa zay, fa famantarana lehibe le hoe tsy misy lalivay, satria ny fitiavan'ny Kristy zay tiavany asika, rehefa manome fitiavana asika izy sa misy fiasaram-bailasi, sa misy kazikazy ohatra ny Herôda hoe modidominy tapany sika andoherany, fa maimaimpona. Zay ny hevitra ny hoe sa asina lalivay le fitiavana, sy asina lalivay, de isika ihany koa tokony hazava ohatra n'izao Eukaristia zao koa ny fosika sy misy lalivay, amin'ny fifandraisantsika amin'ny namasika tena madio, tena fitiavana sy misy kazikazy, tena hoe zay manome manontolo madio mangarangarana ohatra ny ao am-pianarana. Rehefa nahitako amin'io mainty na ho sadasada ty ny ilany fosy de ny ilany volondavainina, sa misy fosy famantarana zay. Ka zay zany le lalivay, tandremo ny lalivay le zavatra mety mandoto ny finoantsika fa minoa an'Andriamanitra.
zay ary ny afatry ny tenin'andriamanitra ho atsika ka any am'vaky teny ampaka tena misy an'le resaka lalivay zay hoe hano ary ny mofo dia mofo sy misy lalivay zany hoe ny fiasa rahambelatsy any amin'ny Kolosianina any lazany Paoly an'izay ka de engany isika zany mba sy hisy lalivay ny finosika an'Andriamanitra sy ihany fahagagana sy ihany famantarana ary ny fivavahana koa sy natao hiarovatena hiarovana seza mba hitazomana ny endrika atsika amin'ny fiarahamonina de mody mivavaka misingolokesy misingolokeroa fa tena hoe fitiavako an'Andriamanitra maimaimpony io ary misy asan'Andriamanitra madinidinitra ampisehony fa mamangy ahy isan'andro izy manasoa ahy izy ary fakapanahy ho atsika le azakazaka hoe raha li miracle ry raha li milakra ry andeha angala rano any lory de handro amin'ny rano voahasiny sy ohatr'izao tandremo fa mety lasa lalivay reny satria mangataka fahagagana hafa ianao maka fanahy an'Andriamanitra zany Andriamanitra milamina de misesy ohatra ny randrana di fisesy ny asan'Andriamanitra ansaranao ny manaraka ny onjany moramoreny de hitanao fa eo izy amen.